tsy mitombo eto amin'izao tontolo izao a nandritry ny taona maro izay a ny resaka mahakasika ny fanararaotana sy ny herisetra. Ary izay indrindra no antony mahatonga ny sampana miadidy ny vehivavy sy ny ankizy ato amin'ny fiangonana adventista miara-mika hoe aoka izay ny herisetra. Zavatra misy eo amin'ny fiainantsika ary tsy tako hafenina intsony ny voka-dratsy ateraka izany fanararaotana sy herisetra izany amin'izao fotoana izao. Ary izay indrindra no mahatonga ny lohahevitra lehibe izay ho hitantsika mandritra ity herinandro ity hoe ahoana ny ataontsika hiatrehana ireo vokatry ny ratram-piainana. Andeha manasa anao hiaraka hivavaka isika alohan'ny hanombohantsika an'izao fotoana izao. Rainay izay any an-danitro, ho masinina ny ny anaranao ary ho tanteraka eo amin'ny fiainanay ny sitraponao. Hitanao ary miharihary eo ambanin'ny masonao ny zavatra izay mitranga amin'ny isam-batan'olona isan-tokantrano, ny voka-dratsy ateraky ny herisetra, na ara-pitsepo izany, na ara-pitenenana izany, na ara-batana mihitsiny. Jesosy ianao nefa niaritra ny zavatra rehetra ho anay, koa ankehitriny dia aoka ianao hikasika ny tena ny tsirairay avy amin'ilay balsama ny fanasitranana avy aminao. Raha nomboka an'izao fotoana izao izay dia ny teny rehetra izay ho tenenina dia hitondra fampahiresana, hitondra hery ahafahana mitraka ary ahatonga ny rehetra hiantsampy eo aminao. Tonoina sainga tana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izany vavaka izany. Amen. Eo amin'ny lalandavitra izay diavintsika eto amin'izao fiainana misy antsika izao dia be dia be ny karazana adona miteraka mety ratra-panahy, mety ratra-rabatana eo amin'ny tsirairay avy. Ary mety miatrika izany ianao amin'izao fotoana izay henonao ahy izao. Mety ho ankizy ianao, mety ho tanora zazavavy ianao, mety renim-pianakaviana ianao, mety efa bebe ihany koa ianao, eny mety ho lehilahy ihany koa ny toerana misy ianao. Mety hiatrika tsy fahasalamana isika vokatra ateraka izany ratra-panahy miseho eo amin'ny fiainantsika izany. Mety ahatsapa fanahintainana isika, mety hiteraka areti-tsaina mihitsy ary ny zavatra izay miseho eo amin'ny fiainantsika. Mety hanimba ny fahasalamantsika nefa izany fantandremo, na fahasalamana ara-batana izany na fahasalamana ara-panahy. Koa tsarovy fa ny zavatra teraka ireny toe-javatra rehetrarehetra ireny dia mila mitandrina isika. Satria raha mahatsiaro irery isika, miravoravo tanana eo anatrehany dona mafy eo amin'ny fiainana dia tsarovy fa lasa tafiditra ao anatin'ny famoizam-po ihany koa ao aoriana kely ao. Inona nefa ny tian'Andriamanitra hambara aminao androany mahakasika izany hoe ratra-piainana mianjady eo aminao izany. Izao no voalazan'ny soratra masina ho anao amin'ity androany ity. Ao amin'ny Isaia 3:7-2, raha mitany rano ianao dia momba anao aho. Ary raha mitany ony ianao dia tsy hanavitra anao izy. Raha mandeha mamaky ny afo ianao dia tsy ho may ary tsy hirehetra aminao ny lelafo. Mampahery ny fahalalana fa miaraka amintsika ao anatin'ny toe-javatra rehetra ilay raitsi-toa izay Andriamanitra feno fitiavana na tongotra mantanana asianao ary tsampany, hitany eo ambany masony io zavatra izay atrehanao io. Ilain'Andriamanitra mba
ho ny sandriny sy ny tanany dia ho tsapanao eo amin'ny fiainanao, ary eo amin'ny fiangonana dia mandefa antso amintsika Andriamanitra mba hiara-iasa aminy isika ho sandriny sy ho tanany hampahery ireo rehetra izay tafalatsaka ao anatin'ny ratram-piainana. Ho hitantsika androany hoe inona ny atao mba hanasitranana ireo rahalahintsika na dahintsika rahavavintsika mitondra ratram-panahy vokatry ny herisetra ny anjary taminazy. Inona moa ny atao hoe ratram-panahy? Izao no famaritana navoaka mahakasika izany hoe ny atao hoe ratram-panahy dia vokatry ny toe-javatra na ny fitambarana toe-javatra izay niainan'ny olona iray izay nanimba azy na ahatonga ny fiainany ho tandinin-doza. Ao anatin'izay dia mbola mitohy ny fanazavana hoe samy manana ny ratram-panahy entiny tsirairay, kanefa ny ratram-panahy dia mety hiteraka voka-dratsy maharitra eo amin'ny fiainan'ny olona anankiray, ka hampihena ny fahafahamanao zavatra ampahombiazana na koa haharatsy ny fahasalamany ara-tsaina, haharatsy ny fahasalamany ara-batana, haharatsy ny fahasalamany ara-piarahamonina, ara-pihetsepo ary indrindra ara-panahy. Mila mitandrina zany isika fa ny tsy fahafahantsika manampy ny olona anankiray hiara-ny herisetra dia mety hahatonga ny fahafahamanao izay efa ao anatiny ahavita ny iraka izay nampandreketin'Andriamanitra anazy tsy ho vita intsony, satria mety ny rahaviravi-tanana izaho na ianao teo anatrehan'ny toe-javatra. Aoka izany ho tsaroantsika fa miteraka ratra ara-pihetsepo ny dona ny atra teo amin'ny fiainan'ny olona anankiray. Ary izay indrindra no nahatonga ilay teny izay notenena teo aloha hoe miantso atsika eo anivon'ny fiangonana, eo anivon'ny fikambanan'ny sampana miadidin'ny vehivavy sy ny sampana miadidin'ny ankizy, ny sampana rehetra ao anivon'ny fiangonana Andriamanitra, mba hifanometanana hanampy na ao anivon'ny fiangonana izany na eo anivon'ny fiarahamonina. Satria raha mijery ny toe-javatra misy iainantsika tokoa isika amin'izao fotoana izao dia tena mihatra mivantana, hita mivantana ny vokatra teraka izany ratram-piainana izany. Misy vehivavy anankiray nanoratra n'ity tononkalo izay ampaherezana ity hoe ahoana ny atao mba hanampiana olona anankiray tratran'ny ratram-piainana. Tononkalo nosoratan'i Christine Riordan izy ity dia miezaka izy mizara ohatra mba ahafahana mikarakara ny olona miaina ny ratra ara-pihetsepo. Andeha ange hoentiko aminao izany tononkalo izany. Eny, fantatro fa tsy tena hitako ny fidadasika sy ny alalin'izao lohasaha maizina misy ianao izao. Tsy tena fantatro ny aranitry ny antsy manindrona ny fanahinao. Ianao mantso no eo amin'izany lalan'izany fa tsy izao. Nefa nandalo teo amin'ny lohasaha hafa ary mbola mitoetra ao am-poko ny olatry ny ratra nataony tsindron'ny antsy. Na izany aza dia andeha eo amin'ny lalanao aho ary raisiko ahy ny alenao raha azoko natao, saingy tsy azoko atao izany. Nefa amin'ny lafiny iray azoko atao angamba ny ho tanana amin'ny tantananao ao anatin'ny aizina. Amin'ny lafiny iray te
te-ezaka ny ampihena ny hamafy ny avy irifiry, nefa raha tsy izany dia mety hanampy kely ihany ny fahalalana fa eto aho mihevitra anao. Izany ny fomba nentin'ny Kristy nanampahery ireo olona izay tafalatsaka ao anatin'ny ratra ara-pihetsepo. Tena misy lesona lehibe izay azo tsoahana avy amin'izany tononkalo izany. Fa ao amin'ny soratra masina ihany koa dia misy tantara anankiray izay ahitana mivantana an' Jesosy miditra an-tsehatra eo amin'ny ratram-piainan'ny olona anankiray. Andeha anasanao hijery izay voasoratra ao amin'ny Jaona 4 ny 1 ka hatramin'ny 7. Jaona 4 1 ka hatramin'ny 7. Andeha hovakitsika izany teny izany. Koa amin'izany, rehefa fantatry ny Tompo fa ny fariseo efa nahare fa Jesosy mahazo mpianatra maro sy manao batisa be noho ny Jaona, kanefa tsy Jesosy no nanao batisa fa ny mpianany, dia niala tany Jodia izy ka nakany Galilea indray. Ary tsy maintsy mamaky any Samaria izy, dia tonga tao an-tanàna anankiray any Samaria izy, izay atao hoe Sikara, akaikin'izany tanàna izay no nenan'i Jakoba ho an'i Josefa zanany. Ary teo ilay fatsakan'i Jakoba, ary satria sasatra Jesosy tamin'ny aleny, dia nipetraka teo am-patsakany izy rehefa tokony tamin'ny ora fahaenina. Ary iny izy vehivavy Samaritana anankiray avy hatsaka rano, dia hoy Jesosy taminy, omeo aho hosotroiko. Fa ny mpianany efa lasa nakany an-tanàna hividy hanina. Fa hoy raha vehivavy Samaritana taminy, nahoana ianao ny jiosy ka mangataka amiko hosotroina, nefa aho vehivavy Samaritana? Fa ny jiosy tsy manan-draha raha amin'ny Samaritana. Jesosy namalika nanao taminy hoe, raha fantatrao ny fanomezan'Andriamanitra sy izay miteny aminao hoe omeo aho hosotroiko, dia ianao no angataka taminy ka homeny rano velona. Hoy raha vehivavy tamin'ny tompoko, tsy manana fanovozana ianao sady lalina amin'ny fatsakana, koa avy aiza no azahoanao izany rano velona izany? Ianao va lehibe no Jakoba razantsika izay nanome anay ity fatsakana ity, sady izy sy ny zanany mba amin'ny biby ny fisotro ny teto? Jesosy namalika nanao taminy hoe, izay rehetra nisotro tamin'ity rano ity dia mbola angetaeta indray. Fa na iza misotro ny rano izay omeko azy, dia tsy angetaeta mandrakizay, fa ny rano izay omeko azy dia ho loharano miboiboika ao anatiny ho fiainana mandrakizay. Hoy raha vehivavy tamin'ny tompoko, omeo izany rano izany aho mba tsy angetaeta na haketo hatsaka intsony. Maneho amintsika tantarana vehivavy anankiray izay hiara-ny ratram-piainana ity tantara izay novakitsika ao amin'ny Jaona 4 ity. Raha mijery tsara n'ilay tantara isika dia voambara teo fa misy fiantraikany eo amin'ny fiainan'ny olona anankiray ny tombam-bidy izay omenana azy. Voalohany indrindra aloha eo amin'ny firazanana. Fa faharoa ihany koa dia hoe fa maninona ity vehivavy ity amin'ny ora fahaenina, izany hoe amin'ny fotoana izay tsy akan'ny olona rano izy no mivoaka maka rano. Rehefa jerena izany ny toe-javatra misy dia izao hiaran-javatra ity vehivavy izay manoloana an' Jesosy eto ity. Ary izay indrindra no antony ametrahana an'ilay fanontaniana hoe nahoana Jesosy no nangataka rano hosotroina tamin'ity vehivavy ity. Fa nahoana izy no nangataka rano tamin'ity vehivavy ity? Eto izany dia nilaza tamintsika ilay teny voalaza tao amin'ny soratra masina
fa fantatry Jesosy amin'ny atsipiriany ny zavatra izay tena ilainy ny olona anankiray mba ahafahany mahazo fanafahana eo amin'ny geja, eo amin'ny zavatra izay mamatotra azy, tsy ahafahany mitombo, tsy ahafahany mivelatra, tsy ahafahany maneho ny voninahitr'Andriamanitra. Fantatr'Andriamanitra, fantatry Jesosy Kristy io zavatra izay atrehanao amin'izao fotoana izao io. Ary te hanafaka anao izy, te haneho ny voninahiny eo amin'ny fiainanao izy. Ary tia no tsampanao fa ny zanany sy ny asan'ny tanany dia adidiny dia isaosianao izany zanak'Andriamanitra izany. Nahoana Jesosy rehefa ao aorianan'io andininy faha 9 io izy dia miresaka indray izy ny mahakasika ny momba n'ilay vehivavy manokana. Dia mipetraka ny fanontaniana faharoa hoe nahoana izy nitady-dresaka tamindra vehivavy ka niresaka momba ny toe-javatra iainan'ilay vehivavy ao an-tokantranony. Ankehitriny indray dia mbola mandefa antso aminao indray amin'izao fotoana izao. Fantatry Jesosy io fiaretana izay atrehanao amin'izao fotoana izao io. Io tsy fahafahanao miteny, eny, mety tsy fahafahana miteny ao an-tokantrano, mety tsy fahafahanao miteny any anivon'ny toeram-piasana, mety tsy fahafahanao miteny eo anivon'ny fiarahamonina, mety tsy fahafahanao maneho ny fanomezam-pahasoavana izay nomeny Tompo anao amin'ny sehatra rehetra izay misy anao io. Tsarovy fa fantatr'Andriamanitra amin'ny atsipiriany ny lasanao. Fantany io zavatra trehanao amin'izao fotoana izao io. Ary te hanome toky anao izy fa fantany ny mahasoanao ary haneho ny voninahiny eo amin'ny fiainanao izy raha manaiky anao amin'ny ho avy izay iarahanao aminy. Inona ary no nahatonga an'ity vehivavy ity ho vavolombelona nitoro an' Jesosy tamin-kery? Satria raha vakintsika hatramin'ny farany io toko sy andininy io dia izao rehefa nazavainy Jesosy anazy amin'ny atsipiriany ny mahakasika ny fiainany amin'izao fotoana izao amin'ny ankehitriny dia tena resy lahatra izy fa tena niona tamin'ilay Mesia tokoa. Rehefa miona amin'ny Jesosy ianao izany dia tadidio fa miova ny zavatra rehetra. Lasa manana fahasahiana ianao hiantso ny hafa mba hahatonga ny hafa hiona amin'ny Jesosy ihany koa. Ny olona anankiray mahazo ny fiadanam-po tamin'ny firaisana amin'ny Jesosy izany dia tsy mifikitra ho azy irery samy rery ny fahasambarana raisiny tamin'ny fiarahany tamin'ny Jesosy, fa fifaliana ho azy nizara izany fahasambarana izany amin'ny hafa ihany koa. Ao anatin'ny toe-javatra izay atrehantsika dia tsarovy mandrakariva fa ianao io indrindra no tian'Andriamanitra antsoina hiara-iasa aminy. Tian'Andriamanitra antsoina ianao mba hampahery ny hafa. Ka avy amin'ny alalan'io toe-javatra izay atrehanao amin'izao fotoana izao io dia izao rehefa mivoaka mpandresy avy ao anatin'io toe-javatra io ianao dia nofidiana manokana ianao hampahery ny hafa indray ao aorianan'izao toe-javatra izao. Koa manasa anao mandrisy ity herinandro ity hiaraka eto isika. Te hanafaka anao Jesosy, te hampandresy anao izy. Ary ao anatin'ny toe-javatra rehetra izay atrehanao, na tahaka n'inona izany toe-javatra izany, na ratra tahaka n'inona ny ateraka izany teo amin'ny fiainanao, dia tsarovy fa matoa mbola velonaina ianao amin'izao fotoana izao dia afaka mbola hanasitrana anao Jesosy, satria izy no manana ny balisamina afaka hanasitrana ny ratra-piainana izay miseho amin'ny fiainanao. Ka ny tompony hitahanao, hampahery anao, haneho voninahiny eo amin'ny fiainanao izy. Manasa anao hiaraka antsika mandritry ity herinandro ity dia ahatsiaro manokana ny fifandraisanao amin'ny Jesosy ianao
ary izy no hanafaka anao amin'ny toe-javatra rehetra. Amen. Andeha hiaraka hivavaka isika. Jesosy malalo, misaotra anao manokana satria no fitiavanao sy ny famindramponao dia mbola afaka nandiny tena indray izahay androany. Sampanay tokoa fa vokatry ny toe-javatra misy eo anivon'ny fiarahamonina, eo amin'ny tontolo izay misy anay, na ao an-tokantrano, na teo amin'ny fitaizana izay voarainay tamin'ny taloha, na ny zavatra hatrehanay amin'izao fotoana izao dia misy fiantraikany mandrakariva eo amin'ny fiainanay ny ratra ateraky ny ratra-piainana izay mivoka-dratsy ateraky ny toe-javatra izay nisy teo amin'ny fiainanay. Koa miangavy an-tanandroanao izay Jesosy eo, ilay tanam-pitiavanao anie no isakambina anay. Ny teny pitiavana avy aminao izay miteny taminay fa raha mitany rano izahay dia ombanay ianao, ary raha mitany ono izahay dia tsy hanafitra anay ireny. Raha maki ny afo izahay dia eo anilanay foana ianao. Koa ankehitriny ary, raha mamay be mihitsy ny zavatra hatrehanay amin'izao fotoana izao, raha misafotofoto ny fiainanay amin'izao fotoana izao, raha mahatsiaro fa toa ohatra ny tady ho letika ao anatin'ny ratra-piainana izay amin'izao fotoana izao, dia miangavy mitalao an-tanandroanao Jesosy eo, fikiro amin'ny tanam-pitiavanao izahay, ary aoka hatsapa ny fiadanam-po izay avy aminao riry ihany. Eo ampiatrehana ny toe-javatra izay hatrehanay dia meo anay ny fahazavan-tsaina mba hatakaranay ny vahaolana avy aminao, ilay vahaolana maharitra sy mitarika anay ho any amin'ny fiainana mandrakizay. Ka izay rehetra fantatra fa mahasoa, sahaza ho anay tsirairay avy, dia irina saingatana amin'ny anaranao Jesosy eo. Amen.